avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Ainy mpitondra ny mitodika sy manao antsoava amin'ireo avy any amin'ny faritra rehefa misy ny fikatsarana tombotsoa manokana. Ailika sy hodiana tsy hita kosa ireo any amin'ny faritra amin'ny lafin-javatra maro raha tsy laza fa tsy ny fametrahana foto-drafitr'asa sy ny fitantanana ny firenena. Voafidy ny maraina teo teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny filohan'ny Vomera manokana ny fiampangana ireo olo-mpanjakana ambony eo anivo ny fitsarana avo na ny HCJ sy ireo solombavam-bahoaka mpikambana ao amin'ny fitsarana avo. Ity rafitra ity izay tsy nahitam-bokatra hatramin'ny taona 2024 nametrahana azy. Sarotra ny atratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo indrindra fa ny lafiny arabary raha tsy miova ny fomba fisainan'ny mpitondra fanjakana izay tsy mitsahatra ny manototra tanimbary amin'ny fanaovana tetikasa lehibe fa eo ihany koa ny tsy fijerevana manokana ireo tantsampamokatra. No mafisin'ireo ingénieur agronome ihany koa fa tsy mety eto amintsika io ry hybride izay azakazah ny fanjakana amin'izao fotoana izao io. Tokony mazava ny fanadihadiana ara-tontolo iainana mikasika ny fanamboarana ny autoroute Antananarivo Toamasina hoy ny fiandraisamonim-pirenena eo anivon'ny CCOC. Ny fanamboarana ity autoroute ity izay nisongadina tamin'ny LFI 2025 no lalininy teny amin'ny antenne-miera. Fanapahan-kevitra izay tsy lahatra-pamehana ho an'ny malagasy izay isiako ny hatrany amin'ny sosialim-bahoaka. Any ivelany, mainoa ny fanafihany ao avaratry Siria ireo vondrona islamista amin'izao fotoana. Sambany hatramin'ny amboan'ny ady ny taona 2024 azon'izy ireo ny tanàna ny Alep eo anatrehan'izao fiazakazaka ny tafika islamista izao. Nanambara ny mpitondra ao Siria fa tokony hanohanangana azy ireo ny firenena tandrefana amin'ny tsiraraha ity sy amin'ilay tetikasa fanavaozana ny saritany any Moyen-Orient. Ny atsipirindreo avy hatrany ary. Angavan'ny atomboka lasitymiko amin'ny istiana ny tokantrano amin'ny tsy alatsinainy fa roa ny volana Desambra ity aterina ny bomba ampirarinitso ary manasanao mpitiavana anjony fampalalam-baovao. Araka ny fanatsidika teo dia ainy mpitondra ny mitodika sy manao antsoava amin'ireo avy any amin'ny faritra rehefa misy ny fikatsahana tombotsoa manokana. Ailika sy hodiana tsy hita kosa ireo any amin'ny faritra amin'ny lafin-javatra maro raha tsy laza fa tsy ny fametrahana foto-drafitr'asa sy ny fitantanana ny firenena. Matoan-datsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Manao izay fomba rehetra ifikitra amin'ny fahefana sy anamafy izay fahefana ananan'izay ny mpitondra fanjakana eto amintsika. Endrika maro no isehony izany indrindra amin'izao fotoan'ny fampelezan-kevitra izao. Mandeha ny feo ankehitriny fa nomena baiko amondrona ireo mpila ravinahitra isaky ny faritra monina sy miasa eto Antananarivo renivohitra ny ministera tsirairay avy ka hanao izay fomba rehetra ampandany ny kandidata-mpanjakana amin'ny fifidianana kominaly ho hatrehintsika ny 1 Desambra ho avy izao. Tranga izay nanaitra ny maro satria rehefa misy ny ilaina ireo avy any amin'ny faritra, rehefa misy ny fikatsahana tombotsoa manokana, fantatry ny mpitondra ny mitodika sy manampitamby azy ireo, fa ankoatr'izay tsy misy fitodiana, tsy misy fijerena azy ireo akory. Efa napetraka teto amintsika rehefa misy fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta, ilay antsoina hoe équilibre régional, ahafana mametraka olona afaka miady ny ampandrosoana ny faritra misy azy avy. Napetraka ihany koa izy io isiny fampandrosoana mirindra. Samy nanana ny heviny manoloana izany ny tsirairay avy. Ao ireo nilaza fa ilaina io équilibre régional io noho ireo antony efa voalaza teo aloha ireo. Ao ihany koa ireo milaza fa tsy ilaina izany satria izay tena manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao no tokony apetraka amina toerana iray na avy aiza na avy aiza. Tsy dirantsika lalina izany fa ny tena ambara dia ny hoe ainy mpitondra ny manambitamby sy miantso ireo avy any amin'ny faritra rehefa misy tombotsoa manokana hokatsahina. Atao anjorom-bala kosa ireo avy any amin'ny faritra ireo raha maneho ny fahavononany manolotra ny traikefa sy ny fahaizana ananany ampandrosoana miaraka ny firenena. Niezaka ny ala izany mpitondra ankehitriny ary tsy nanome lanja intsony io équilibre régional io. Porofon'izany avy any amin'ny faritra avaratry ny avokoa
ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ary avy any amin'ny faritra ihany koa ny filohan'ny anteny mera-pirenena izay samy filohana androm-panjakana avokoa. Ny fanontaniana, rehefa inona isika avy any amin'ny faritra no ilaina, rehefa inona isika no ailika, misy fampandrosoana araka ny fanampanantenaina ve any amin'ny faritra tsirairay avy ka afaka mijoro sy mireare amin'izany? Raha izany, nahoana ny tsy vita hatramin'izao ilay tetezana ao ifasy Ambilobe? Maninona ny mbola voatazona ny amponja ilay solombavambahoaka voafidy tao vangain-drano sy ireo ray aman-dreny tahaky ny amoahana azy? Inona ny vahaolana nomen'ny mpitondra fanjakana ka nilazana fa tsy mitoka-monina intsony ireo mponina ao amin'ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana noho ny faratsiany lalana? Dia izao indray, rehefa ilaina dia fantatry ny mpitondra ny mitodika any amin'izy ireo. Anjaran'ny tsirairay no mijery sy mandinika manoloan'izany. Anjaran'ny tsirairay ihany koa no mijery izay olona tena vonina, manana viana sy fandaharan'asa mazava, ampandroso ny komunina misy azy avy. Ka na inona endriky ny fanambakana mety iseho, ny tsirairay no misafidy izay tena maharesy lahatra azy. Fa voafidy ny maraina teo teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny filohan'ny Vomera Manoka ny fiampiangana ireo olom-panjakana ambony eo anivon'ny fitsarana avo na ny HCJ sy ireo solombavambahoaka mpikambana ao amin'ny fitsarana avo. Ity rafitra ity izay tsy nahita mbokatra hatramin'ny taona 2024 nametrahana azy. Lany filohan'ny Vomera Manoka ny fiampangana ireo olom-panjakana ambony eo anivon'ny fitsarana avo na ny HCJ ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Morondava, Adja André Resampa, nampanantena tahaka ny rehetra teo aloha ihany ity filoha vaovao ity fa andray sy andinika izay dossier rehetra tonga eo anivon'ny commission. Io dia atao hoe pilier ny état de droit, pilier ny démocratie, misy engagement raisin'ny responsable politique. Eto amin'ny tany sy ny firenena tsy eto amintsika ihany fa any ivelany. Ny dikan'izay rehefa hanaja ny demokrasia isika ary tsika manaja ny demokrasia dia tsy maintsy manaja n'izay lalàna rehetra mikasika an'izany ary anisan'izany tia mikasika ny HCJ ity. Solombavambahoaka misy 720 izay tsy ampy 520 isan'ireo mpikambana mandrafitra ny komisiona akory no tonga ny fidy teto Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Tsy evina hatrany, nanomboka ny taona 2024 nametrahana azy, misy 720 ireo antota taratasy voaray ka nihitsoka teny amin'ny anteny mera-pirenena nandritra ny mandany ireo depite teo aloha. Miankina amin'ny fomba fiasan'ny komisiona no ahafahana mandray ny tanana ireo dossier ireo hoy ny solontenany anteny mera-pirenena mpikambana ao amin'ny fitsarana avo izay voafidy ny maraina teo teny Tsimbazaza ihany koa. Mbola hojerevana araka ny voalazako teo miainga avy ao amin'ny commission de mise en accusation io dia rehefa tapaka avy ao amin'ny commission de mise en accusation dia tsy misy afaka azon'ny membre ny haute cour de justice atao afa-tsy ny tsara araka ny voalazan'ny lalàna. Tsy misy fanovana tokony hirosoana ve ka hialana amin'ilay hoe ny solombavambahoaka ny voalazan'ny lalàna fa ny afaka manenjika ireo mpitondra ambony voaroiroy aorin'izay vao mitsara ny fitsarana avo. Misy solombavambahoaka nefa mpikambana ao amin'ny fitsarana avo. Fanontaniana mipetraka, isy ve ny vokatra antenaina raha io endrika voalaza io? Tsy tokony foanana ve ity androm-panjakana tsy ahitambokatra ity? Inona ny tena andraikiny raha toka tsy nisy noraisina na iray aza ireo antota taratasy misy 720 tonga teny amin'ny anteny mera-pirenena ireo? Raha nitatitra nataon'ny Cour des comptes farany teo tsy zarizary avokoa ny 20% ny CSP misy eto Madagasikara na fotodrafitrasa na toeram-ponenan'ireo mpitsabo na ihany koa ny lafiny mahaolona. Nisy amatsimbola ny fanaraka tamin'izany anefa ka tokony hojerena akaiky hoy n'ity fitsarana momba ny compte ity. Tsy tomombana tsy mandeha amin'ny laoniny avokoa ny akamaroan'ireo CSP mitotaly 27 sokajina ao any amin'ny toerana sarodalana eto Madagasikara. Misy masotsivana tokony hotratrarina nefa izy ireny satria nisy famatsimbola ny fanaraka tamin'izany hoy ny teo anivon'ny Cour des comptes. Isan'izany ny hoe tokony ahitana mpitsabo iray, mpitsabo mpanampy 2, sage-femme sy infirmière ny CSP2 farafahakeliny ary tokony ahitana mpitsabo mpanampy 2 ka ny iray amin'ireo sage-femme ny CSP1. Taoriny ny fitiriana natao raha nitatitra nataon'ny Cour des comptes tsy zarizary avokoa ny 20 isanjato n'ireo CSP ireo. Dia 20 isanjato eo ny 20 no heverina fa manaraka ny atao hoe fepetra izay napetraky ny ministère ny fahasalamana ihany. Le norme zany eo. Ny ambony zany
dia mbola tsy zarizary avokoa ary nandray ohatra zay ty tanareo tsara mihitsy fa misy CSB zay tsy hivela sady tsisy dokotera eo ihany koa ny paramètre tsisy ary ny raha misy ary amin'ny sasany dia bénévole zay mifanohitra am'le fianatra zay napetraka ilay didim-pitondrana nataon'ny ministeran'ny ankoatra ny fenitra mikasika ny olombelona tsy zarizary ihany koa ny fenitra mikasika ny toeram-ponenan'ireo mpiasa maro ny mpiasa ny hopitaly tsy manana trano hipetrahana ary misy ireo manana fa tsy zarizary avokoa misy ihany koa nefany trano zay manara-pianatra vita nataon'ny fitondram-panjakana isorana azy be dibe niezaka nataony fa indrisy fa mbola tsy azo nampiasaina izany satria mbola tsy voatokana ara-panjakana mandritra ny efa taona zany ny andrin'izany fanokanana zany ny olona tany am-toerana dia mandraky ny androany dia atahorana ho simba fotsiny eo nefa tsy ampiasaina ilay hopitaly manara-pianatra ankoatra ireo raha nitatitra voaray hatrany tsy misy afa-tsy ny 120 faingo 3 ny mpiasan'ny fahasalamana ihany no mandray indemnité d'éloignement isam-bolana CSB misy 7 amin'ireo 10 nitsidiana tsy manana herinaratra tsy manana panneau solaire ohatra amin'izany ny ao amin'ny CSB 1 ao Vohitsara Asina commune Nosy-Betrimo Loharano distrikta Andramasina faritra Analamanga torche silabzy no ampiasain'ny mpitsabo izay izy ireo no miantoka amin'ny ankapobeny ny 90 ny CSB na ny 90 amin'ireo 90 am'zato nanaovana fanadiadiana no tsy misitraka herinaratra araka ny tokony ho izy izany hoe sady tsy ampy olona tsy manana trano fonenana tsy misitraka tambikarama tsy manana herinaratra tsy ampy fitaovana ny akamaroan'ireo CSB eto amintsika angatahana hoe ny eo anivon'ny Cour des comptes ny amahana ireo olana ireo ny fahasalamana izay isan'ny zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fampandrosoana ny firenena ka tsy tokony atao atsirambina toko mazava ny fanadiadiana ara-tontolo iainana mikasika ny fanamboarana ny autoroute Antananarivo Toamasina hoy ny firaisamonim-pirenena eo anivon'ny CCOC ny fanamboarana ity autoroute ity izay nisongadina tamin'ny LFI 2025 nolanina teo amin'ny Antenimiery fanapakevitra izay tsy lahara-pamehana ho an'ny malagasy izay isiako ny hatrany amin'ny sosialim-bahoaka fitsinokoloina nampiakarina 320 hoarina tamin'ny LFR 2024 ny tedi-bola natokana ho an'ny ministeran'ny asa vaventy anatin'ny LFI 2025 izany hoe niakatra raiky amin'ny 7.9 miliara ariary ny tedi-bolan'izy ireo araka ny fandalinana izay nataon'ny firaisamonim-pirenena CCOC fampiakarana ny tedi-bola izay noho ny fanamboarana ny autoroute Antananarivo Toamasina mampametra-panontaniana raha ny fanazavana ny fanjakana marina ve no tokony hamatsy vola ireo fanamboarana fotodrafitrasa lehibe ireo sa mila mpiara-miombonantoka ny fanamboarana ity autoroute ity izay tsy mbola mazava atry amin'ny androany fa eo koa moa zany le autoroute efa nametraka communiqué izay eto amin'ny firaisamonim-pirenena manontany hoe aiza tsara ny étude environnementale tsy mety le hoe satria ny ministre ny environnement moa zany nandray anay dia niteny hoe isaky ny mandeha ny tranche arrêt dia atao le étude ahoana moa zany rehefa tsy milamina le étude fe dia tsy maintsy ajanona le lalana dia atohina fotsiny zany le vola efa nolanina amin'ny volantsika volam-bahoaka eo zany le fanontaniana apetrakay anisan'ny fanontaniana apetrakay ny malagasy hatrany no mizaka ny vokany amin'ny tsy fahaizana amin'ny lahara-pahamehana amin'ny fitsinjarana ny tedi-bola-mpanjakana iora ny fanazavana hatrany ny tedi-bola natokana ho an'ny fanabeazam-pirenena izay manodidina ny 2.9 raha toka zarara 2.7 amin'ny tedi-bola no natokana ho an'ny fahasalamam-bahoaka nandrasana tamin'ireo solombavam-bahoaka izay nandany ity tedi-bola ity ny fandalinana mikasika ireo lahara-pahamehana ireo raha ny fanazavana hatrany hita fa nandapa-kevitra koa ny fanjakana hoe omena vola kelikely raha hoe lazaina kelikely satria mitety mihoatrana 20 miliara ariary ny sehatra samihafa ohatra hoe zay hoe resaka artisanat mainitrehitra ny fanjakana hoe anangana village artisanal mieritreritra koa ny fanjakana hoe anohy ny construction ana gymnase construction ana piscine olympique kanefa any marina ve ny lahara-pamehana ary mbola mipetraka foana ety aminay ny ayay hoe mandeha anjamba ny fanjakana zay village artisanal zay ohatra avy aiza moa zany no mitranga aiza ny étude aiza ny stratégie aiza ny fifampitiniana fifanankalozan-kevitra momba an'izay tsy aiviny
solombavam-bahoaka 20 amin'ireo 13 no nandany ity volavolan-dalàna ity teny amin'ny anteny miram-pirenena ary lany tsy nasipantsiana izany na teo aza ny tolo-kevitra sy fanairana nataon'ireo firaisamam-pirenena mikasika ireo mila ahitsy andriankina ny fampandrosoana ny fivoarany kapitaly humain saingy tsy mbola lahara-pahamehana ho an'ny mpitondra sy ireo nandany azy. Fasarotra ny atratrarana ny fahafitatena ara-sakafo indrindra ny lafiny arabary raha tsy miova ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana izay tsy mitsahatra ny manototra tanimbary amin'ny fanaovana tetikasa lehibe. Eo ihany koa nisy fijerevana manokana ireo tantsaha-mpamokatra namafisin'ireo ingénieur agronome ihany koa fa tsy mety eto amintsika ilay riz hybride izay azakazany ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Henri Florian no mitatitra izay. Ambaran'ny fitondram-panjakana ombienombeny fa iroso mankany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampitomboana ny veleran-tany volena vary sy ny fanomezana tosika ireo tantsaha. Mifanohitra tanteraka amin'izany ny zava-misy amin'izao fotoana. Veleran-tanimbary amanarivon'ny hektara no totofana noho ny fanaovana tetikasa tsy ilaza fa tsy ny fanambarana ny alalabe migodana fa eo ihany koa ny eny laniera izay ho totofana noho ilay tetikasa laky arivo. Miakabidy ihany koa ny zezika ilain'ny tantsaha raha toa ka manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 9,000 ariary ny iray kilao amin'ny zezi-bazaha NPK eny an-tsena. Ny tantsaha izay tsy mbola afaka miala amin'ny fampiasana ireo zezika ireo noho ny tsy fampihany karazan-jezika ato anatiny. Raha toa ka miantoka ny 300 ny famokarana ny fampiasana ireo zezika ireo fanapahan-kevitra tsy voahevitra ary mifanipaka amin'ny vinapetraka no entin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay mampametra mpanontaniana raha nambarandreo teknisianina. Nefa na raha zava-misy ankehitriny jerentsika samy miara mahalala angamba fa tsy mifanaraka amin'izay tanjona apetraky fanjakana ny asa izay ataony. Hitantsika angamba ny fanotorana tany etseroa tanimbary totorana noho ny fanaovana tetikasa toy ny autoroute ohatra. Tsapatsika angamba zany samy miara mahita an'izany tsika rehetrarehetra fa mifanipaka tanteraka. Ny fanjakana anitatra ny programany hoe anitatra velaran-tany ahafana mamokatra vary. Nefa ny zava-misy indray totorana ny kely efa misy dia amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahantsika zany mampitombo ny vokabary izay misy eto an-toerana. Ny fanjakana zany manoloana ny zava-misy eto amintsika eo mahakasika ny resaka fahavitatena ara-tsakafo amin'ny ankapobeny angamba tokony hifanaraka tsara ny aizany objectif apetraky ny fanjakana. Dia tokony hifanaraka amin'izay koa ny asa atao ahatratrarana an'izay tanjona izay. Ankoatr'io namafisin'ireo manam-pahaizana momba ny fambolena ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny toetany misy eto amintsika ny riz hybride izay irairay ny fanjakana amin'izao fotoana. Voatery iankin-doha lalandava amin'ny anively ensika raha toa ka hifantoka betsaka amin'ity riz hybride ity ary tombo ihany koa ny filana. Ny antsoina hoe riz hybride io zany génération voalohany io. Raha atsika zany amboly an'io dia tsy maintsy manafatra masomboly avy any ivelany fa tsy afaka manao autoproduction tsika auto-semencement eto an-toerana. Tsy azontsika atao zany no miverina mamboly an'iny zany any amin'ny génération F2 fa tsy maintsy manafatra. Zany hoe lasa miankin-doha tanteraka atsika amin'ny fanafarana masomboly avy any ivelany. Nefa ny angamba iarahantsika mahafantatra fa marobe ny centre de formation dia misy koa ny centre de recherche toy ny FOFIFA izay efa mamokatra masomboly tena ataoko hoe masomboly no atsaraina araka ary mifanaraka amin'ny toetrandro misy eto Madagasikara ary azahoana vokatra tena hoe avo dia avo. Dia raha amiko manokana maninona ary raha ny vokam-pikarohana eto an-toerana no hoentintsika atsaraina no amafisina reny ihany no sady efa voasedra mifanaraka amin'ny toetany misy eto amintsika maninona reny no ampitomboina sady manome asa koa ho an'ny manam-pahaizana eto an-toerana. Ankoatra ny olana maro lafa izay ianany tantsaha tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fanariana toadrano izay efa nisy hatramin'izay ihany koa ny mpitondra fanjakana izay vao miroso amin'ny fanariana ny vaovao mba ahafahan'ireo tantsaha mamokatra ireo sakafo ilain'ny malagasy izay ahafahana manatratra ilay ezaka lehibe amin'ny fahavitena ara-tsakafo vozina matetika io. Ilaina ihany koa ny fampitomboana ireo teknisianina antsehatra amin'ny tontolo ambanivohitra mba ahafahan'izy ireo manampy ny tantsaha amin'ny teknika mpamokarana. Nano fanambarana androany avy amin'ny RFM na ny anteny miera indray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy fa mila olom-baovao madio sy vonona ny fanavotana ny firenena amin'ny alalan'ny fananderana n'Antananarivo renivohitra. Resy lahatra amin'ny programana asa ny tahina Razafinjoelina manoloana izany izy ireo ka nanentana ny amin'ny ifidianana azy.
tsy mendrika ny tantanana azy hatramin'izay Antananarivo hoy ny anteny mera ny ray aman-dreny ara-drazana ranao fanambarana androany. Ny lohany manandrify azy ny ray aman-dreny ankehitriny misoroka ny loza tsy androany tsy anjo ny renivohitra sy ny firenena ka mampafantatra fa tsy mendrika ny malagasy atsika tsy mendrika ny renivohitra ny zavatra niseho hatramin'izay sy ny fomba nitantanana azy. Mila olom-baovao isika, mila olona mbola madio, mila olona manaja atsika, mila olona say hijoro amin'ny fahamarinana sy hiady ho an'ny rariny ary vonona ny ampivoatra ny ty tanàna ty ampitiavana sakitspo mba hahatonga ny renivohitra ho tena renivohitra mendrika ny asina malagasy ny asiny Madagasikara ary voninahitry ny entoko ihany koa amin'ny maha izy tompon'ny vohitra. I Antananarivo no hitondra ny fanavotana ho an'i Madagasikara manontolo ka aoka samy andinika ny vahoaka malagasy amin'izao fifidianana izao raha ny fanambarana avy amin'ny ray aman-dreny ara-drazana hatrany. Avitra eto Madagasikara ity commune ty, ity tanàna ty dia hiavitra i Madagasikara. Ijery ny olona nanaja atsika itsika. Manoloana zay fanajana zay indrindra dia nisy kandida anankiray tamin'ny maro tonga nandretry tena nanaja ny herina, nanaja ny ray aman-dreny, nanaja ny vahoaka rehetra eto arivo. Nanatona ny ray aman-dreny izy ny fampidinidinika sy ny tafatafa hoe zao faniriko ray aman-dreny ka manahoana ny hevitrareo fa voninao hiaro ny vohitra sy ny tanàna hiara asa ny ray aman-dreny ijery zay mahasoa ny vahoaka amin'izao fitondrana manaraka ny be ny tanàna izao. Tsy iza zany olona izany ampanatretena no ampahafantarana azy fa hitahina Razafinjoelina. Tsy ny fahitsina na ny fanajana ihany no nandresy lahatra ireo ray aman-dreny ara-drazana mahakasika ny kandidata Tahina Razafinjoelina fa ny programanasany entiny hanavotana ity renivohitra Gasikara ity ihany koa. Antony nanaovan'izy ireo ny fanentanana ny amin'ny hifidianana azy amin'ny fifidianana ho avy io. Isan'ny velety ao anaty dokam-barotra folisika dia ao aorian'izay ny tapany faharoa. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+ Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Hey! Ramazy lehibe roapolo tapitrisa ariary ve? Asaiko daholo ny namako rehetrarehetra amin'ny fety lehibe izay ho karakaraiko. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vito! Daon'izay na kobaina flash? Sara be mitsiro sady mampatanjaka. Wow! Sady na kobaina flash. Mampatsiro sainy. Kobaina flash notovonan-tsoa misy vitamine 5 sy sira mineraly mifosana iray 5 vita ionio vokatra vaovao nutrisance. Kobaina flash vety miam. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mintsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra
vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatrika ro vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay peizy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yes. Bienvenue au La Stress XXL 2024, l'événement sport auto de l'année, avec Caprod pour assurer un maximum de visibilité. Les 7 et 8 décembre à la piste Casa del Lago en Jantapan. Des vroom vroom, du miam miam, des miam miam et des chin chin, sans oublier l'espace animation enfant. Et puis c'est le La Stress XXL 2024, donc si tu rates ça, ben à l'année prochaine. N'oublions pas tous nos sponsors et partenaires. Oh purée, c'était long. Merci. Mila fanovana sika ho an'ny fizakantena fatra sy fampivoarana ny commune sasy vonina n'olona pito tsara kokoa anao ny candidat atolotry ny malagasy miara-miainga ny 20 Desambra ho avy zao atoloro olombanina ny safidinao fidiobe ny tanàna sy mpanolontsaina ny lisitra malagasy miara-miainga manerana Madagasikara isika sa isika miasa Yo, skaiza ihany ty anisany maharesy lahatra nanohana ny taina Razafinjoelina dia izy manana ny vina fitserevana manokana ny tanora izay fananganana ilay fitoeran'ny tanora manandratra ny nomerika ho fampandrosoana ny tanàna. Yes, tongava mifidy efaony adidy larana faharoa tsy ampitondra mangidy ye salut tsotra ihany amin'ny matanora ny tena dia ny maharesy lahatra amin'ny vinana apetraky ny taina Razafinjoelina dia eo amin'ny resaka fijerena manokana n'izay tanora izay indrindra ny fananganana ny fitoerana ho an'ny tanora ny resaka numerika ho fampandrosoana ny tanàna izay tena mahaliana dia mahaliana anay tokoa artista mbahoaka ny tena dia mba mandefa manidy hafatra kely ho atsika wesh miaradia amintsika mipanakanto Nasomatsara tao anatin'ny tapany faharoa toizantsika avy hatrany ilay isan'ny sampam-pifanana iray mamolavola tanora ho lasa matianina amin'ny sehatry ny hôtellerie, pâtisserie et cuisine ny centre de formation club du chef ao Mahajanga ka aoriany fanadinana ara-panjakana dia zaraina mari-pahaizana ny mpianatra ka omaly tolakandro no nataony lanonana ho famoahana ireo andiany tafita. Tanora miisa 27 mianadahy misalatra ny anarana tafita nahavita fiofanana mikasika ny hôtellerie, pâtisserie, cuisine ary restauration tao amin'ny club du chef Mahajanga no notolorana mari-pahaizana ny farany herinandro teo. Namoaka mpianatra indray ny club du chef teo amin'ny andiany farany tamin'ity taona ity. Zany hoe niezaka zany ny club du chef mamoaka an'ireo formation de 4 mois intelo isa-taona ka ity indray zany no mamarana nyity taona ity.
isokatra indray zany a ny vague manaraka amin'ny janvier zany any a partir le 6 janvier indray zany dia misokatra indray ny manaraka 5 taona sahady amin'ny taona 2024 io ny club du chef Mahajanga ka misy araka izany antso manokana ho an'ireo rehetra izay efa nandalo tao itsika rehetra izay efa nandalo tao tamin'ny club du chef tao anatin'izay 5 taona izay zany a dia mba iangavian'ny club du chef mandalo ety ampianarana ety zany hoe itsika zany izay nanomboka tany amin'ny 2019 ka hatramin'ity 2024 ty dia miantso anareo izahay mba handalo aty amin'ny club du chef aty amin'ny Fohibe satria akalaza ilay 5 taona amin'iny 5 ny taona vaovao iny zany afapo hatrany ireo mpianatra izay nandalo tato amin'ny club du chef Mahajanga nahatonga nakany safidy nianatra amin'ny club du chef zany dia miavaka be le fampianaranao le mpampianatra efa zadrara ary tena mahafapo le fianarana ary tsy mena tamin'ny hafa zany ny club du chef ka manentana antsika rehetra zany mba hamonjy ny fiofananao fa tena mahafinaritra afapo le fianaranao satria ny mpampianatra efa zadrara moko ry zareo afapo tsara anao amin'ny fampianaran'izy ireo ary faharoa manaraka an'izany anao zany nataotra ka hoe fa nahavita fianarana fa nahavita n'le 4 mois mbola afaka miverinao amin'ny zareo fa tsy manefa droit tsony fa manefa ingrédient afaka matombo fahaizanao kokoa zany anao sady mivelatra tsara anao amin'ny zavatra rehetra izay tianao ianarana ao amin'ny club du chef zay no nahatonga anahy nisafidy any club du chef ny club du chef Mahajanga dia mampiofana ireo rehetra ho matianina eo amin'ny setry ny hôtellerie ny restaurant ny pâtisserie ary ny cuisine ary afaka miasa avy hatrany ao arian'ny fiofanana ireo rehetra izay mandalo ao amin'ny club du chef koa araraoty ary fa noho ny fahatapahan-tetezana tao Ifasy Ambilobe Omaly tsy maintsy niroso tamin'ny fanaovana transportement avokoa ireo fiara fitaterana mampitohy an'Antananarivo Antsiranana ary Antsiranana Antananarivo nahafahan'ireo mpandeha noho ny diany Omaly hoy ny teo anivony tompiantsonana Maki Andotapenaka. Namboarina vonjimaika taorian'ny fahatapahan'ny lalam-pirenena fahinana ilay tetezana ho Ifasy Ambilobe izay potiky ny rano ka natapaka ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahinany Omaly. Saika tsy maintsy niroso tamin'ny fanaovana transportement avokoa raha iverenana ny ankamaroan'ireo fiara fitaterana miazo ny faritra avaratr'i Nosy no teo anivony tompiantsonana Maki Andotapenaka. Amizao raha itenenako izao aloha zany ho anay eto anivon'ny Garimaki Andotapenaka manokana dia nisy ireo fiara taraiky any ampitan'ny Ifasy zany hoe le lalana tapaka aloha zany le radie teo aloha le tetezana teo aloha iny dia nisy radie namboarina dia iny lasa nisy apahana lasa ny rano zany hoe eo anelanelan'ny Ambanja sy Ambilobe izay an'izay manasasaka kely eo dia nisy fiara tavela teny apita dia nisy fiara tavela tetỳ apita dia natao aloha zany Omaly ho an'ny Omaly nisy andreo coopérative Anjara Trans exact izay niala avy any Dego dia nisy niala avy aty dia afaka nifamindra le olona zany hoe le fiara avy any mitondra an'le olona nakeo dia le avy aty indray dia tsy maintsy misy le fiampitana lakana aloha zany dia izay aloha ny anentanana ny tsirairay avy hoe mba tsy izay entana tena azo amin'le transportement ihany no entana. Ankilany hampitombo ny fandaniana ho an'ireo mpandeha fa ihany koa fatiantoka ho an'ireo mpitatitra ny fahatapahan'ny lalam-pirenena tahaka izao raha mitohy ho hiatrany ny fanazavana. Ny zava-misy aloha le mpandeha ataoko hoe ny fahasahiranao ny mpandeha aloha zany dia tsy maintsy manefa saran-dalana na ho ana fampitana lakana na vedette zany le mpandeha. Io ihany koa lasa mitombo le ora hijanonana dia manatombo le fandaniana zany le resaka ara-tsakafo ny mpandeha eny an-dalana fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho an'ny mpitatitra kosa indray moa zany mazava azy rehefa misy ny zavatra misehotra an'ireny dia tsy maintsy miteraka fahatiantoka satria ny mpamily tsy afaka hiverina eo ny sasany mety hoe fandaniana eo ihany koa ny famoahana vola aparan'le zavatra teo indray. Tsy aivina tamin'ny fandalovan'ny rivodozaka manefarany toy no tapaka ny tetezana teo Ifasy ka nametrahana déviation. Io déviation io indray no potiky ny rano ankehitriny ka inatapaka ny lalam-pirenena fahinana iny.
ity tetezana ho ifasy ity izay namboarina vonjimaika indray androany sainga inatsahatra izany indrindra amin'izao fidirana amin'ny vampitoany fahavaratra izao. Vavaony amin'ny faritra izay hatrany dia nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravana indray tao ankazon-drano Fianaratsoa ny tolakandro teo. Zaza roa andeha hianatra no namono ainy vokatra izany raha naratra mafy kosa ny irainy izay nikasa ny hanatra ireo zaza ireo any an-tsekoly. Aingo rakotiny rindra kolo Fianaratsoa. Tsy vao izao fa saika efa matetika no hitrangana lozam-pifamoivoizana amin'ito toerana avy any Andohanivory midina miazona ankazon-drano ito. Ny lalana raha teo somary tery nefa dia io moa no any lalana tokana mampifandray toerana maro ka mararaka izany ny mampiasa azy fa indrindra amin'ny ora fidiran'ny mpianatra iny. Na fiara-pitatitra io izay mampitohy ny Fianaratsoa amin'ny komina Masobe iny, ireo fiara-pitatitra ihany koa mpianatra avy any Andrainjato miazo aty an-tanàna sy ny aty an-tanàna ihany koa miazo amin'ny faritra Andrainjato iny. Asana inona no antony fa dia saika matetika ny tranga tahaka izao ary saika ahitana faty olona foana ity toerana ity. Fiara be mpitatitra ireny fitaovana fanaovan-trano ireny moa no fototr'izao loza izao. Marina fa noho ny fahatapan'ny isatra avy any Andohanivory ihany ka tsy voafehin'ny mpamily intsony ilay fiara no saika nandroaka ireo izay tandrify azy ka niteraka izao loza mahatsiravana izao. Teo aloha somary lasy moa ny lalana teo saingy efa nisy ny fanamboarana azy io. Ny olana moa somary tery ihany koa ity lalana ity nefa maro ireo fiara mifamoivoy sy ny olona ihany koa mampiasa azy io. Hany ka mifara amin'ny famoizana ain'olona ny loza rehefa mitranga amin'ity toerana ity. Mbola tsy nisy anefa hatreto ny vahaolana ialana amin'ny zava-mateti-pitranga izao na dia efa nisy aza ny fikambanana izay nanao tetezana natokana ho an'ny mpandeha tongotra amin'ny lalana io mba hisorohana ny loza tahaka izao. Tokony nisy ihany anefa ny fijerevana manokana ity toerana ity satria dia matetika no ahitana loza tahaka izao ity toerana ity ary efa saika ahitana faty olona foana fa dia andrasana araka izany moa ny fandraisana andraikitra sy ny fepetra raisiny eo anivon'ny fitandrona ny fifamoivoizana mba hisorohana ny loza tahaka izao. Any ivelany dia manao ny fanafiana ny avaratrisy ny vondrona islamista amin'izao fotoana. Sambany hatramin'ny nanomboan'ny ady ny taona 2024 azon'izy ireo ny tanànan'ny Alep. Eo anatrehan'izao fihazakazaka ny tafika islamista izao nanambara ny mpitondra ho Siria fa tokony hanohana aingana azy ireo ny firenena tandrefana amin'ity rara ity sy amin'ilay tetika safa navaozana ny saritany any Moyen-Orient. Atreto ny Rosianina no isan'ny manampibetsaka amin'ny zareo Sirianina amin'ny alalan'ny fidarofana bomba ireo toerana stratégique an'ny islamista. Vokany sivily misy 140 no namono ainy ary zaza ny 5 amin'izany araka ny tatra navoaka ny fikambanana Sirianina momba ny zon'olombelona. Atreto mikilasity mipobavy ny fampahalamba-baovao tamin'ny tsiana ity isaona fenenao nanjohatra amin'ny farany ny tenako dia mametraka ny mandra-peona indray. Veloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.